Faly miarabantsika tsiray avindray zao alatsinainy maraina izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fahafahana indrany koa mandray ny teniny ary koa tombontsoa lehibe ananantsika izay fofinaina mahavelona izay avy aminy ao anatintsika ao mbola midika izany fa misokatra ao antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Mbola ndirantsika ary ny amin'ny mofinainan'io dia vavantsika. Reto Andriamanitra misaotra mandrindra izay ny amin'ny zavatsoa izay manao anain'io. Amin'ny alàny elokay mamindrafo aminay mangataka ny fahasoavanao azahay mba hanafaka anay amin'ny fanandevozan'ny ota ka fanay mitraka indrindrandrindra tonga anay ho mpanompo ny fahamarinana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fiainana be dia be naraina amin'ny Jaona 10:10 manao hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Amen. Tsy mety hisy fitiavan-tena eo amin'ny fiainan'izay rehetra mifandray amin'ny Kristy. Manana samy midadasika ampiasaina ny fahaizany ary manana samy midadasika ampiasaina ny heriny ireo izay tian'i Jesosy amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahiny sady tia ny namany izy tahaka ny tenany ihany koa. Tsy misy talenta tokony ampiasaina ho fanomezana fahafa-pon'ny tena fotsiny izany. Tsy maintsy maty ilay izao ary ny fiainantsika miafina miaraka amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Tia ny Tompo ho tsapanao ny tombam-bidin'ny fanahinao araky ny fahatakarantsika ny sandan'ny izay nalohan'i Kristy ho azy maty Jesosy mba navotana ny olombelona amin'ny fandringanana mandrakizay. Fananana novidiny izany ny tokony andraisantsika ny tenantsika. Tsy tompon'ny tenany ianareo, tsy tompon'ny tenanareo ianareo izy fa olom-bo avidy ianareo ka dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Antompo avokoa izany ny herin'ny saintsika, ny fanahintsika, ny tenantsika. Ny fotoanantsika dia anazy ihany koa. Tokony hanao izay rehetra azontsika ataontsika hahatsara ny fanompoantsika azy amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny Kristy sy amin'ny fisaintsaina isan'andro isan'andro ihany koa io sorona lafo izay tena lafo vidy nataonao antsika io mba hahatonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy. Ireo izay manafoana ny tenany ka mandinika sy mihevitra tsara dia maneho fanajana fantatra sy fanetretena lalina raha manandratra ny maso ny mijery an'i Kristy. Izy ilay mpamonjy velona ny fibanjinana mandraka izay ary mandraka rivan'i Jesosy dia hahatonga ny fanahy ho velona ao an'Andriamanitra ary lasa ho tian'i Jesosy isika. Ho tian'ny ray izay naniraka anazy ihany koa amin'izao tontolo izao satria hitantsika amin'ny fahazavany mahagaga izy. Feno fahasoavana, feno fahamarinana. Jesosy moa milaza mihitsy manao hoe ny zavatra rehetra hozy izy natolotsy ny ray ahy. Izany hoe efa nomeny ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Nahoana ary? Mba hizarany fanomezam-pahasoavana ho an'ny olona, mba azahoan'izy ireo mampiasa ny heriny rehetra hanehoana amin'izao tontolo izao ny fitiavany mahagaga izay nitiavany antsika. Rehefa tombanantsika ao ambanin'ny hazavan'ny hazo fijalian'ny Kalvaria, ny talenta rehetra nanantsika dia ho velona ho an'i Kristy isika ary hamela ny fahazavantsika mirapiratra eo mason'ny olona any ka tsy mety hisy fitiavan-tena velively ny fanahintsika. Ahatsiaro ihany koa tsika fa mila mifanampy isika mba hahatonga ny rahalahintsika, ny anabavintsika, ny mpiray vody-rindrina amintsika, izay olona rehetra akaiky antsika ihany koa ho tonga any an-danitra. Aoka ny ho iray tanjona ambony lanitra ny tanjonao. Amen. Reto Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Ampizainana fisainana miala lavitra ary manana tanjona lavitra noho ny tanjon'izao tontolo izao. Meo anay ny fahairatan-tsaina, meo anay ny fahazotoana, meo anay ny fikirizana ary ihany koa esorina aminay ny fahatahorana ny amin'ny fomba fijerin'olona, ny amin'ny fomba fitsaran'izao tontolo izao satria fantatray fa efa voavidinao tokoa izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Alleluia.